falina ndray notsidihana tokatrano ao amtia atakarivany alakamisy fasivy volana may 2024 ity ato anatin'ny metotetry ny andro ao anatin'ny televiziona malagasy kiasika ny mandrafitra ny metotetry ny andro sika dia ny alizaya malefaka miamalefaka ny alizaya vokatrizay dia somary iakatra maripana amin'ny akapobeny indrindra mofa ny sabotsy sy ny lahady raha mikasika ny anandranomasina kosa dia somary maherihery ndranomasina ny sinananosy manontolo iny vokatry ny alindrano avy aty atsimo raha ny toetrandro sika ho an'ny rapitso maraina ary dia amin'iny antalasy analanjirofo iny no ahitana orana malefaka ny maraina torak'izany koa ny faritra vadivavy fitovinany any amin'ny faritra sisa kosa dia omaina tanteraka ny tolakandro dia mbola mitoetratrano orana malefaka raha ho an'ny antalasy analanjirofo miampy amin'ny vadivavy fitovinany sy ny faritra atsimo atsinanana ahitana orana miendrika tandrifondrahona kosa amin'iny dianasy atsimo andrefana sy ny faritra androiny raha toka somary mandrahandrahona ny ilana atsinanany faritra ampovoan-tany maina tanteraka any amin'ny faritra sisa ny maripana voavinavinina ho an'ny ambandrindra dia 4 degré celsius manodidina ny 4 ka hatramin'ny 9 raha ho an'ny faritra ampovoan-tany iny fa mihoatra ny 2 kosa any amin'ny morontsiraka rehetrarehetra 3 degré celsius kosa ny maripana ambonindrindra dia antsoisy mahajanga ary toloiara no ahitana izany manodidina ny 4 sy 5 eo kosa raha ho an'ny faritra ampovoan-tany ary mihoatra ny 5 avokoa any amin'ny morontsiraka rehetrarehetra mikasika ny toetry ny andro ho an'ny tanàn-dehibe ivelan'ny Madagasikara indray dia i Nairobi sy Bangkok no ahitana orana tandrivindrahona izay mety arankotroka somary fandimby ny rahona sy masoandro raha ho an'ny Johannesburg, Milan ary Paris raha mikasa ho an'ny amin'ireo nosy manodidina ianao dia somary omaina ny andro raha ho an'ny Maurice sy La Réunion ibalika tanteraka ny andro ho an'ny La Réunion ary somary anjombona kosa raha ho an'ny Comores sy Seychelles dia zay indray no azo tolotranao tamin'ity anio ity fa mbola manasanao hatrany anaraka ny météo ho amin'ny manaraka indray veloma ty